Mombatsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana amany. Iombavaka sika. Dera sy mankalaza anao zay ka eo no amin'ity andro 2 Novambra 2024 zay ankalazana ny fetin'ny filazantsara. Oka ianao ambombanay mifanano masina mba ahafantaranay nay fa ny filazantsara dia famonjena ho an'izay rehetra mino. Herin'Andriamanitra ho famonjena mihitsy zany. Ka vienao Jesosy Tompo ampahafantaranay sipaboa amin'ny alalan'ny filazantsara anao ndray zay amin'ny teny zay ampitaina aminay amin'ity andro an'ity. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Miova lohahevitra vaovao tsika dia ny lohahevitra hoe tafatoetra ny fony zay miandry ny tompo. Tafatoetra ny fony zay miandry ny tompo. Fitomanina 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no anjara mofinainantsika amin'ity andro alatsinainy 2 Novambra ity. Fitomanina 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny famindrampon'i Jehova no tsy lalàny ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako ho ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fangina. Tsara amin'ny olona mitondra mbola tanora izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka ny efa voambara teo am-piandohana dia mandray lohahevitra vaovao indray tsika dia manao hoe tafatoetra ny fony zay miandry ny tompo. Ampitombona amintsika anie ny fiadanana. Tafatoetra zay ny fony zay miandry ny tompo. Raha dika miteny hafa zany dia ny olona zay miandrandra ny tompo, ny fony dia feno fatonina, feno fatokina ary feno fanantenana an'Andriamanitra ny fiainana satria ny tompo irery no azo andrandraina sy azo antenaina satria efa voalaza ny soratra masina zany fa voozina zay matontolo satria ny olona dia tahaka ny ankany havelomany vetivety ihany satria bokony Joba raha teo koa miteny zay natera-behivavy dia vitsy andro sady fotom-paoriana. Vetivety ihany tokoa ny fandalovako sy fandalovanao aty amin'ity zao tontolo zao ity, ka tsy misy azo antenaina afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy azo anakinana ny fanantenanao raha tsy Andriamanitra irery ihany. Koa raha miandrandra azy ianao tsy manantena azy dia manana fatony-po manaraka ao azy koa fatony-tsaina ary tonga manam-piadanana ianao ka tsy anatahotra ianao amin'ny toe-javatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity fa feno fatokinan'Andriamanitra sy feno fanantenana azy amin'ny zavatra. Eto amin'ity mofinaina ity dia lazaina fa tsara Jehova amin'izay manantena azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova. Tsara Jehova amin'izay manantena azy. Tsara miandry ny famonjen'i Jehova. Satria ao amin'i Jehova mantsy dia ao amin'ny rery andry no misy famonjena ho ahy sy ao aminao. Sy ho antsika tsirairay. Ao aminao ao amin'ny Jehova rery any no misy fahavelomana ao antsika. Fa ivelan'i Jehova dia fahafatesana sy faharavana mba mifampiteny. Ka tsy mahagaga i Jeremia raha miteny hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy, tsara miandry ny famonjen'Andriamanitra. Satria tsapany tsara izany tamin'ny nanoratan'ity bokin'ny fitomanina ity, satria ny bokin'ny fitomanina dia nosoratan'i Jeremia rahateo amin'ny mampaminany betomana azy be mantsy ny alahelony any Jerosalema satria tsy maintsy ny ravany Jerosalema lasa kobabo ny firenen'i Israely satria nivadika tamin'Andriamanitra. Nanompo Andriamanitra nindandra tany amin'ny toeran-kafa
sy nanantena ny andriamanikafo. Vokany, ina moa ny azo antenena amin'ny andriamanikafo, ina moa ny azo andrandrena amin'ny andriamanikafo, dia niseho mihitsy fa rava sy potika amin'ny fiainan'ny firenena Israely. Eto dia ny anandra ny famonjen'Andriamanitra Jeremia. Ary nananteny izany indrindra izy satria hoy izy tsara Jehova ho an'izay manantena azy. Tsara ny miandro ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra rahateo dia zay koa ny anarany, araka ny Andriamanitra masina sady marina azy, dia Andriamanitra tia mamina fo, tia mamela heloka, ary tsy mitana ny fahatezerany marina manakizay aho, satria hoy ny bokin'i Isaia hoe indray mitomaso monja nafozaka anao izy Jehova, fa amina fo tsy talany kosa no amindrako fo aminao. Ko eto dia matoy ianao, matoy za, matoy tsika rehetra, mbola velonaina tahaka izao dia tsarovy, fa noho ny famindrapon'Andriamanitra. Ka noho izany famindrapon'Andriamanitra zany dia manavatravatra antsika Paoly apôstôly amin'ny Romanina 12 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra matobotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitaka Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa mivao amin'ny fanavaozana saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Amin'ny zavatra rehetra dia atoloro amin'ny tompony ny tenanao, atoloro amin'ny tompony ny tontolo andro anao, ary aoka amin'izany rehetra zany ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ataonao dia ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao sady hanehoany voninahiny, satria zay mino azy sy miandrandradra dia n'olona mazoto manolo tena ho azy sy katsaka mandrakarivany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia marina amiko sy aminao ny tenin'i Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo fa na dia nirehitra taminay aza ny fahatezeranao sy tamin'ny firenena Israely dia tsy mba tahaka izany kosa ny famindraponao fa ataonao vaovao isa-maraina, ary izany no tsy lalàny vitranay. Koa aza vela irery izay tompony, aza vela tsy totika ao aminao zay, aza vela tsy aki-loha aminao zay, fa aok'izay tena hiaki-doha aminao tanteraka ary tsy saraka aminao ny amin'ny tontolo andro ity. Dia tario lalana izay tompo mba feno fanoloran-tena amin'ny fanaovana ny sitraponao ary tsy katsaka afatsy ny voninahitra ao sy anatanterahana ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe ranay izay ny an-danitra, masina ny aminaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao mety hatany tahaka ny an-danitra. Meneny ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melana izay noka taminay, izany tononay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahany tompo amintsika anie izao tondrano izay tononona amin'ny anarakaizany kafana masina izao, ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iamin'ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay nianatra anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.